Daniela toko faharoa. Andeha hijery ny tantara isika. Ampifaliana mandrakariva indray no iarahako aminao amin'ny lalan'ity fandarana ity. Ary alorako ny arahaba so feno fifaliana amin'ny fiarahantsika tahaka an'izao. Ny fiadanany tompony ho anao sy ny ankonanao, ary ny fahasoavany dia eo akaikinao mandrakariva. Andeha hiaraka hivavaka isika raha nomboka izao dinidinika izao. Tompo Andriamanitra io, Andriamanitra hatramin'ny taloha, Andriamanitra mbola ankehitriny ary mbola Andriamanitra mandritra mandrakizay ianao no antsonay mba hanehonay ny fankasitrahana rehetra sy ny fisaorana satria tsapanay ny fitantananao ny fiainana tsirairay avy. Namindra fo sy niantra taminay ianao, ary namela ny helokaisy nadio anay, matoy izay mbola indreto tafahoana soamantsara. Ko misaotra anao izay Andriamanitra ankehitriny ary. Raha andinika ny teninao zahay dia irinay ny fanainao masina mba hitoetra ty amponay, ampianatra anay ary ampitoetra ny teninao mba hitondra soa ho anay tsirairay avy. Amin'ny anarana Kristy nangatana mivavaka. Amen. Ry mpiara-midinika namana isany, ao Babilôna no miseho ny tantara. Nandritra ny fahababoana tokoa mantsy tao Babilôna, dia tamin'ny lalan'ny mpaminany Daniela no nanoritsoritan'Andriamanitra tamin'ny fomba mandresy lahatra ny amin'ny fifandraisan'ny vahoaka amin'ireo fanjakana eto amin'izao tontolo izao. Ary tamin'ny lalan'ny mpaminany Daniela ihany koa, nampilazaina mihitsy amin'ny vahoakan'Andriamanitra fa tsy mahaleo tena intsony ny vahoakany, satria mizaka ny vokatry ny safidiny izy ireo tamin'ny safidianana hoe mpanjaka izahay. Ao amin'ny Daniela toko faharoa, zay fotoatony resakantsika androany, dia nataon'Andriamanitra indray mitompo maso tamin'ny alalan'ity mpanjaka jentilisa ity ny fizotry ny tantarana zao tontolo izao hatramin'ny farany. Ny Daniela toko faharoa zany no maneho antsika ny fizotry ny tantara. Fa misy moa tsy manaiky an'izany, fa betsaka ireo olona indray maneho ny fitokiny amin'ny fandrosoan'ny olona. Ary fantatsika tsara fa tamin'ny taonjato faha 1910 dia nisy an'ilay hoe exposition universelle tany Paris tamin'ny taona 1910. Tamin'ny toerana io mantsy dia nisy fampisehoana miavaka mitondra fanantenana ho an'izao tontolo izao ny amin'ny fandrosoan'ny teknôlôjia sy ny siansa. Ka nahatonga azy ireo hiereta manao hoe ho maro ny olana zanak'olombelona no voafafa sy foana hatreo amin'ny alalan'ity teknôlôjia vaovao ity. Na malahelo anefa fa tamin'ny taonjato faha roapolo, faraparan'ny taonjato faha roapolo, rava zany nofinofin-dra olombelona izany. Inona zatra nitranga? Olona miisa 200 tapitrisa mahery no namoy ainy noho ny ady lehibe voalohany. Fa inona moa nahatonga ny ady lehibe voalohany? Ny fampiasan'ny olombelona ireo fitaovana mahery vaika zay vokatry ny fandrosoany ihany. Zay no heverina fa hitondra fanavaozana. Marina fa nisy tokoa ny fandrosoana teo amin'ny ara-teknôlôjia teo amin'ny olombelona, fa saingy kosa tsy nandroso teo amin'ny lafiny ara-pitondran-tena velively sy ny fahendrena zany teo zatra zany. Ary zao no lazain'ny docteur Martin Luther King manao hoe manana balafomanga mahay mikely tsara isika mba hitsara, fa ny olona kosa dia very saina. Ary zay no nitarehin'Andriamanitra ny mpandinika soratra masina andinika amin'ny bokin'ny Daniela toko faharoa, ka nampahitany ny tompo maso ilay mijery ny tantarana tontolo izao. Iny mpanjaka anankiray nanonofy Nebukadnezara izany. Ary fantatsika tsara ny fizotrany tantara fa natahotra izy, ary noho ny maraina adino ilay nofy, ary niezaka izy
nitady ahoana no afantarako ilay nofo dia nitady mpamomby asy ny mpiskidy ny mpanandro ny olokendry zo iveriny fa olo be to amin'ny firenena saingidrisy tsy navita na inona na inona ireny aza mety ehitra amin'ireny ny vahoakan'Andriamanitra fa indry kosa nisy vahoakan'Andriamanitra anankiray nomen'Andriamanitra fahendrena ka nampafantatra any mpanjaka ary Daniela izany ary Daniela aza tsy nietehitra ny fahendreny fa Daniela kosa dia niteny tamin'ny mpanjaka manao hoe ry mpanjaka kanefa amin'ny andininy fahavalo amby roapolo amin'ny toko faharoa manao hoe kanefa misy Andriamanitra any an-danitra zay mampiseho ny zava-miafina ka mampafantatra Nebukadnezara mpanjaka zay ho tonga any am-parany. Andriamanitra irery no azo ianteherana. Andriamanitra irery no malala ny zava-miafina eo amin'ny fiainan'ny olombelona. Inona zatra nitranga? Ino tokoa nanofo Nebukadnezara. Andininy faraka amby telopolo. Ianao ry mpanjaka nahita fa indro nisy sary olona lehibe anankiray. Izany sary zany dia sady mamirapiratra tsara mijoro teo anatrehanao ary ny tarehiny dia natahotra. Ny lohan'izany sary zany dia volamena tsara, ny tratrany sy ny sandrany dia volafotsy, ny kibony sy ny feny dia varahana, ny ranjony dia vy ary ny tongony dia vy sy tanimanga. Resy lahatra ny mpanjaka fa izany tokoa izy. Nijery ianao nisy vato voaendaka nefa tsy nendahan-tanana ary nisy ilay sary teo amin'ny tongony ary namely ilay sary teo amin'ny tongony vy sy tanimanga iny ka natorotoro azy. Dia niara-torotoro ny vy sy ny tanimanga sy ny varahana volafotsy ary ny volamena ka tonga toy ny akofa iny ampamilona fahavaratra ary nopaony rivotra izy ka tsy nisy itoerany ary ilay vato namely ilay sary kosa dia tonga tendrombohitra lehibe nafeno ny tany rehetra. Ry mpiara-midinika namana, izany no sary nanehoan'Andriamanitra ny tompo maso mijery ny tantara n'ity zao tontolo zao ty. Fantatsika tsara ve misy zatra mahamarika ny saintsika ve? Niainga tamin'ny metaly tsara tarehy ilay fanjakany Babiloniana mampiseho ny lo volamena. Dia fantatsika tsara fa ilay volamena no dimbiasin'ny volafotsy, dia nodimbiasin'ny varahana, dia nodimbiasin'ny vy ary ny fiafarany tanimanga. Ny tiana ambara amin'izany dia zao: marefo ny fiainany zanak'olombelona. Na dia veritsika aza fa misy mpampanan-tena ny ambadika any hoe hiatsara ny fiainany, tsy ry havana. Ny soratra masina dia milaza fa ny fiafaran'ny tantarany tany vy sy tanimanga. Kanefa etsy ambadika kosa amin'ny andininy faha-efatra amby efapolo, ary amin'ny andron'ireo mpanjaka reo izay ny mpaminany Daniela, Andriamanitra ny lanitra dia hanorina fanjakana zay tsy ho rava mandrakizay. Mahafinaritra zany. Ary zany fanjakana izany tsy ho avela ho an'olon-kafa fa ireo fanjakana ireo dia ho torotoroniny sy ho levoniny fa izy kosa hitoetra mandrakizay. Zay dikany hoe le vato tsy nendahan-tanana dia nanorotoro ilay sary hitan'ny Nebukadnezara fa izy kosa dia ny lehibe ary nameno ny tany. Nampitandrina Jesosy, andready filasana ady ianareo, mitandrema aza matahotra fa tsy maintsy ho tonga zany nefa tsy mbola tonga ny farany. Izy firenena hitsangana mely firenena, fanjakana hitsangana mely fanjakana, isy mosary sy horohon-tany any amin'ny tany samihafa ho tanteraka zany satria isy fifandimbiasana. Ary le fifandimbiasana eto amin'ity fanjakana misy antsika ty mekely, memarefo, meratsy ny fiainana. Fa Andriamanitra kosa anorina fanjakana zay tsy ho rava mandrakizay. Zay efa napahana tena tamintsika manao hoe tsy misy fahavadesana intsony. Ry mpiara-mianatra namana, tompo ane ampahery ianao ka tsy antehitra amin'ity tany ity intsony. Aza mahatoky izay fampanantenana manao hiatsara ny fiainana. Tsy miatsara ny fiainana ka ny soratra masina dia milaza fa miaratsy zao fiainana zao. Fa kosa ao anatin'izany toejavatra izany dia anantena isika ilay fanjakan'Andriamanitra. Dia izao dia miomana amin'izany isika, omanitsika ny ankohonantsika, omanitsika ny mpiara-miasa, ny mpiara-belona, omanitsika ny firenena rehetra ho amin'izany fanjakana mandrakizay izany. Tombany hombanao hivavaka isika. Andriamanitra rainay ny an-danitra misaotranao indray izahay fa afaka nandinika izany tantara pirenena izany
ahalalana ny tantara, fizotry ny toe-javatra rehetra, amin'ny alalan'ny fifampidimbiasa n'le firenena maro samihafa, ny ainga avy amin'izay mamiratra indrindra mandrapatonga azy ho aty amin'ny fotaka sy ny tany. Kanefa ao ambadika izany, ianao Andriamanitra dia manomana fanjakana tsy ho rava mandrakizay, ary ianao no mpanjakanay amin'izay fotoana izay. Tompo, omany amin'izany ny fiainanay tsirairay avy. Mipetraka am-pitananao ary izay mahasoa rehetra, minaraka Kristina angatanana babaka. Amen.